La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Androany telomeno nahitana tranga coronavirus betsaka indrindra teto Madagasikara rehefa vitan'ny fitiliana. Olona 7 no indray fantatra vavoan'ny coronavirus raha nitatitra avy any amin'ny CCOIVA tamin'ity androany ity. Mbola maro ny teritero manodidina ny asan'ny fanaovan-gazety eto Madagasikara izay nofehan'ny fanehoan-kevitra ny filohan'ny lavitra nandritra ny fanamarihana ny andro manerantany ho an'ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety androany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny faraiky amby folony volana May ho avy izao ny tokony tsahatra ny confinement any Frantsa. Manay ny mbola fitarana izany nefa ny ministra ny fahasalamana frantsay. Nantinindreo avy hatrany. Beraba tompoko lasy tompoko vao fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanor anaraka izany hatramin'ny farany. Ambary ianao hoe ity ampiandohana fa misy amin'ity androany ity ny fandarana manokana izay rana amin'ny filoham-pirenena Andrajoelina rehefa vonina ny sary dia alatsiketsika mivatana eto ihany izany famelohan'izay dia mitohy ao anatin'ny 12 andro ny famihana ara-pahasalamana eto amin'ny tany sy ny firenena ny Republikan'i Madagasikara manomboka omaly faharoan'ny volana May 2022. Izay ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry minisitra izay nitanterahana omaly. Michel Arenarjo. Taorian'ny fankakevitra nataon'ny Praiministra lehiben'ny gouvernemanta araka ny fahefana nomen'ny filoham-pirenena azy tamin'ireo filohan'ny androm-panjakana miisa 3 eto amin'ny firenena. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra nototsaina omaly 2 May 2022 fa mitohy anatin'ny 12 andro manaraka ny famihana ara-pahasalamana eto amin'ny tany Republikan'i Madagasikara. Izany hoe nanomboka omaly faharoan'ny volana May ary farana any amin'ny 19 volana May. Izany natao dia noho ny antony ara-pahasalamana noho ny fisian'ny toe-javatra goavana mampisahotaka ny fiainam-bahoaka. Tahaka ireo fotoana napetraka amin'ny fahamehana ara-pahasalamana, miankina betsaka amin'ny fepetra apetraky ny filohan'ny Repoblika mandritry ny lahan-teniny no mametra izay amehana ara-pahasalamana izay sy ny fepetra mifanaraka aminy. Itoy satsy ny fihibohana andrasan'ny vahoaka malagasy fatratra araka izany izay lahan-tenin'ny filoha izay. Androany no nahitana trangana coronavirus betsaka indrindra teto Madagasikara taoriana fitiliana izay natao. Olona 7 no indray no fantatra fa voan'ny coronavirus raha nitatitra avy amin'ny CCOIVA tao amin'ity androany ity. Michel Arenarjo. Mitsambitombo ny isan'ireo olona mitondra ny Covid-19 miisa 770 amin'izao ny eto Madagasikara ny ampy 4 indray ireo olona voa raha nantontanisa avy any amin'ny centre de commandement opérationnel Ivato. Avy any amin'ny faritra Antsinanana ny 9 amin'izy ireo raha toka avy eto Antananarivo ny 4, avy etsy Soavimasoandro ny 5 amin'izay ary avy etsy Andranonahitra Itosy ny 1. Ny ampy iray ihany koa ny olona sitrana izany hoe 9 ireo sitrana eto Madagasikara, raika amin'ny 10 no mbola manaraka fitsaboana. Samy manana ny fomba fitsaboana ny firenena rehetra raha ny fanazavana ary ny antsika eto Madagasikara dia miankina betsaka amin'izao amin'ny Covid Organics. Raha malala zany fa nisy ny efa navoaka ny ministera fahasalamam-bahoaka ny protocole zany hoe ny fomba fitsaboana nataontsika eto Madagasikara. Fa manaraka izany koa dia tsika manana n'ilay CVO lay Covid Organics izay efa niakarandreo manam-pahaizana manokana ny kirakira izany atao hoe tambavy izany nandritra ny 20 taona mahera rehefa nahavita ny fikaroana. Amin'ny ankapobeny ilaina ny fahafantarana ny fahasalaman'ny tena vao mandray ny Covid Organics raha ny fanazavana, isan'izany ohatra ireo olona izay marary voa. Andreo kosa dia matetika mantsy izy ireo dia sokajiana olona marefo any amin'ny voa, misy problema any amin'ny rein zany. Ka arak'ilay verina any amin'ilay resaka tamin'iny amin'ny anémie teo ihany hoe raha vao ny rein zany no misy problème dia tsara mihitsy aloha ny
tsy mandray an'ilay tambavy na fanafody hafa ihany koa. Mitoy ny ady ataon'ny firenena maneran-tany amin'ny fiparian'ny Covid-19 raha ho an'i Madagasikara miisa 1,903 hatramin'ny androany ny fitiliana vita. Mitohy hatrany fifanohanana eo amin'ny samy firenena afrikana manoloana ny ady atao amin'ny Covid-19. Nisy indray araka izany fifampiresahana teo amin'ny filoha Androajoelina sy ny filoha Komoriana arahoara anatin'ity fanadadiana ity ny famotinana izay fifampiresahana izay. Hevitra roa lehibe no nisongadina nandritry ny fifampiresahana teo amin'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Androajoelina sy ny filoha Komoriana Azali Assoumani. Ny mikasika ny fivezivezena amin'ny alalan'ny botra eo amin'ny nosy rotonta sy ny ady amin'ny Covid-19. Ny antsoin'ny filoha Komoriana ny filoha Malagasy amin'ny fampitsarana ny fivezivezena amin'ny alalan'ny botra eo amin'ny nosy rotonta amin'izao ofisian'ny coronavirus izao. Hevitra izay notohanan'ny filoha Komoriana Azali Assoumani. Du point de vue sécuritaire, eo amin'ny lafiny fitandrona ny fahasalaman'izay entina miaro ny Malagasy sy ny Komoriana tsaratsara kokoa raha ampiatoana aloha ny fifamezivezena amin'ny alalan'ny botra amin'ny nosy rotonta izay dia haka ny fepetra avy aty aminay. afin que vous puissiez prendre les mêmes dispositions. Écoutez, quand vous avez cité un adage malgache, iombonako hevitra aminao izay ary efa ho tanterahina efa niraisiny izay fepetra izay ary araka ny teninao ilaina ny fanamafisan'izany. on apprécie cette circulation qui est négative pour le corps. Etsy ankilany teboka faharoa lehibe ny famizarany rotonta ihany koa ny mikasika ny ady atao amin'ny fiparian'ny valanaretina coronavirus. Ilaina hoy ny filoha Komoriana ny fifanohanana ary manohana tsy midera ny ezaka ataon'ny Madagasikara izy ireo. Monsieur le Président, chers frères, nous suivons de très près Manaraka akaiky ny fivoaran'ny toetra raha amin'ny ady ataon'ny Madagasikara amin'ny valanaretina coronavirus izahay. Mino izay fa mizotra amin'ny lalana tena izy Madagasikara ary aresin'ny coronavirus. Matoko ny fandairan'ny Covid organique izahay. Raha maharesy izany mantsy ianareo dia ny continent africain iray manontolo no maharesy izany. au rayonnement de l'océan Indien et pourquoi pas de tout le continent africain. Hatreto iray ny ady ataon'izao tontolo izao, ny ady amin'ny fiparian'ny coronavirus ary ny fitadiavana ny vahaolana maharitra ampitsarana izany. Tontolo ny serasera mbola maro no teritery manodidina ny asa fanaova-gazety eto Madagasikara. Izay no fian'ny fanehoan-kevitra ny filohan'ny olafitra nandritra ny fanamariana ny andro maneran-tany ny fahalalana ny asa fanaova-gazety tamin'ity androany ity. Yves Richard. Raha efa nahitana fivoarana ny fahalalany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara nandritra ny taona maro. Ny venana azo vahana anatin'io sehatra asa mifandraika amin'ny tontolony ano manjery sy ny gazety an-tsoratra samihafa io, ny teritery amin'ny endriny maro. Isan'ny nambarany filohan'ny olafitra ny mpanao gazety ho tomponatoko amin'ny tsy fanajana ny rafitra manodidina ny asa fanaovan-gazety amin'izao fotoana. Ministera mpiany serasera eto Madagasikara. Tamin'ny taona 2024 no nisy mpanao gazety niditra farany teto amintsika. Aty amin'ny taona 2024 misy mpanao gazety tanana ponja vondromaika ary mbola tsy fantatra ny fotoana tsara anazy no ity amena ara-pahasalamana ity. Tany ivelan'ny fitondrana ny minisitra. Tabataba ny tady fahalalana ny asa fanaovan-gazety. Ny tena mafy mihitsy. Noho izay nahazo fahefana miova. Tsy ny zavatra ny tondron'ny olona tamin'ireny fotoana ireny sy amin'izao fotoana izao no ataon'ny tanany no nahazo fahefana izy. Atsika mpanao gazety no mieritreritra. Teo amin'ny larana fahaefatra amby 50 no misy any Madagasikara araka ny vokam-panadihadiana nataon'ny Reporters sans frontières mahakasika ny fahalalahany asa fanaovan-gazety tao anatin'ny telotona farany. Iaratsy ny toeran'i Madagasikara raha tsy misy fijerena akaiky izany manomboka izao, hoy ny filohan'ny olafitra. Tsy ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ihany. Sehatra maro no voakasika raha tsy misy izay fandraisana andraikitra izay. Ny larana nomen'ny Reporters sans frontières antsika fa efatra amby 50 tsy nietsika tao anatin'ny telotona izay satria efa tany talohan'ny fotoana nampidirina ponja sy nanomezana fampitandremana lettre de mise en demeure ny Real TV no nataony ny fanadihadiana. Fa raha tena tafiditra tao anatin'ny fanadihadiana RSF niempotsika ena ataontsika izany ary favoazana ao an'ny Madagasikara satria tsy afaka mitoka monina eto tsika fa tsy maintsy miara-monina amin'izao tontolo izao. Hitsaran'ny olona tsika ny resaka fahalalany fahalalahan-kevitra
ho fampanjakana ny demokrasia raha mbola milaza fa demokraty ho fitomboaka ara-dalàna ihany ny fitondrana ankehitriny. Nisy androany ny hetsika fohy ny arahan'ny mpanao gazety avy amin'ny Haino Amanjery sy ny gazety an-tsoratra samihafa ho fanamariana ny andro maneran-tany tetsy amin'ny Tsangam-Bato na Analakely. Nomariana tamin'ny alalan'ny fanatotosana miara-manonja ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaova gazety ho an'ny teto Antananarivo. Nisongadina nandritran'izany ny resadresaka nandraisan'ireo mpanao gazety sy firaisamonim-pirenena anjara. Miantarandriana efo. Fidiran'ny fanjakana na tsy amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety. Ny asa fanaovan-gazety anatin'izao ame anaram-pahasalamana izao, ny gazety an-tsoratra manoloana ny Aterineto. Ampany tamin'ny lohahevitra ny voaboasiny ireo nandritry ny miara-manonja ny totosain'androany ho fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Isan'ny songadina tamin'ny fanehoan-kevitry ny mpanao gazety nandray anjara, ny firaisamonim-pirenena ary ny eo anivon'ny olavitry ny mpanao gazety, ny mahazava-dehibe ny asa fanaovan-gazety amin'ny firenena iray. Tsy mbola azo lazaina ho malalaka tanteraka nefa izany eto amintsika ary ny fanazavana. Tsara ampatsiahivina ny mpanao gazety hoe inona ary le asa ny mpanao gazety mba ahafahana manao izany asa zany tsy ao anatin'ny tahotra ary manao izany asa zany tsy hisy an'izay fitsikombakobana amin'ny herim-panimba ny lamina tokony hipetraka ao anaty fiarahamonina. Tadidio fa ny mpanao gazety ary eo tokony tsy atahotra ny mpanao gazety dia tokony hiteny izay zavatra tsy mety ao anatin'ny fiarahamonina ary tsy tokony atahotra ny mpanao gazety miteny izay zavatra tsy mety ao amin'ny fiarahamonina izay. Mety hisy hiteny hoe dia ny tsy mety foana ve ny tsy mety efa ataony ireo tompona andraikitra ny serasera misahana an'izany fa raha mety foana no tenenina dia tsy maintsy miditra antsehatra ny mpanao gazety hoe reto ny tsy mety. Ny antony hitenenana azy dia hoe tsy fafaliana hiteny zavatra tsy mety fa mba hahafahan'izay zavatra tsy mety izay hiala ka hiverina ilay lamina. Zay ny voalohany. Ary rehefa hita ny zavatra tsy mety dia ny asa faharoa ataon'ny mpanao gazety mampiresaka ny olona izay manana andraikitra ao anatin'ireo. Izavy ny tompona andraikitra ohatra hoe lazaintsika fa misy zavatra tsy mety ao anatin'ilay inona izy ity hoe fikarakarana ny karatra mampanao gazety dia atsoy daholo ny tompona andraikitra inona marina mba ahafahana hoe inona ary le sosikevitra ahafahana miala amin'ny. Maro ihany koa ny olana indrindra eo amin'ny fitrandrahana vaovao isan'izany tsy fampinentim-manana. Ny olana angamba amin'izao fotoana izao miresaka ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety isika mety hoe raha teo aloha ny mpanao gazety rehefa mahazo vaovao dia amin'ny alalany no ahafantarany olona vaovao amin'izao fotoana izao eny amin'ny tambajotra serasera na ny fitondram-panjakana na ny mpanohatra na ny fiarahamonim-pirenena manoratra eny amin'ny pejiny izy manoratra amin'ny site internet izy dia mivoaka ilay vaovao dia indraindray mampametra-panontaniana hoe inona tsony ny ilana ny mpanao gazety. Le fahafahana zao amin'izao fotoana izao hoe mandeha lalindalina kokoa no mety olana kely amin'ny mpanao gazety. Le enti-manana ny fanaovana an'izay no mety olana kely amin'ny mpanao gazety ary eo indrindra no ilana anamariana ihany koa ny amin'izao fotoana izao hoe asa anankiray ahafahana indrindra manavaka mba tsy ho lalan-tsaina tokana no tonga any amin'ny olom-pirenena na hoe raisin'ny olom-pirenena daholo ny vaovao rehetra. Eo indrindra no ilana ny mpanao gazety ary eo no ilana fanohanana ny asa fanaovan-gazety amin'ny ankapobeny. Eo no ilana ny fiarovana ihany koa ny asa fanaovan-gazety, ilana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety amin'ny resaka tahakitony mihoatra indrindra amin'ny tambajotra tserasera sy ny tranokala isan-karazany. Asan'ny mpanao gazety ny mampita ny zava-misy marina tsy aivina. Lohevitra tamin'ity taon'ity ny hoe asa fanaovan-gazety ankasahina milaza ny marina ary tsy mitsokombakomba. Nankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ihany koa ny mpanao gazety rehetra tany Ambatondrazaka tamin'ity androany ity. Hetsika maro no toto-tsaina ho fanamariana izany. Miantarandriana. Asa fanaovan-gazety ankasahina milaza ny marina ary tsy mitsokombakomba. Io ny lohahevitra nambaran'ny UNESCO na ny Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ho lohahevitra tamin'ity taona ity ho fanamariana ny andro maneran-tany amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Nankalaza ny andro androany avokoa ny mpanao gazety rehetra tao Ambatondrazaka androany. Nisy nandritra amin'ny fanamariana ny miara-manonja. Fotoana izay namohan'ny mpanao gazety ny heviny momba ny lohahevitra io. Anisan'ny songadina ny fitakian'ny mpanao gazety ny amoahana ny mikasika ny raharaha fitrandrahana palisandra izay nalaza tao Ambatondrazaka tato ato.
ino mahakasika nyresaka famoana palisandre avatia loatra ity dia isan'ny somary mahavariana ihany ary mampalahelo le zavatra satria zay lasa resabe tatoato teny anivony ny tontolo ny asa fanaovana gazety isan'ny rasandrehetra zany hoe ny avy anivony tandro amin'ny filaminana hoe mba ahafanta azahoana vaovao marina hoe iza marina no tena tokony andraikitra mamoaka an'izay zavatra izay avy any amin'iny manakambeletsana amin'iny zany avy any anivon'ny gendarmerie pirenena moa anisan'ny efa miasa ao anatin'izay zavatra izay inona fa tsy maintsy hitantsika eny ihany mahakasika an'izay ary dia zay ny anentanana antsika mpanao gazety rehetra hoe aleo hijerevana manokana ny resaka marina mahakasika nyity resaka fitandrahana ala tsy ara-dalàna ity. Nisy ihany koa ny afatra nataony talempatry ny serasera sy kolontsaina ao loatra mangoro tamin'ity fotoana ny eran'ny mpanao gazety ity ny anajana ny mpanao gazety amin'ny mahadidy masina ny asa fanaovan-gazety. Indray tsika dia mieritreritra fa asa ambany ny asa fanaovan-gazety sanatriana izany satria avy amin'ny alalan'ireo mpanao gazety ireo rehefa tsika mahafantatra ny zava-misy marina eto anivon'ny tany sy ny fanjakana. Araka ny teny namana ombenombeno hoe isika no atao hoe mpanelanelana avy amin'ny alalan'ireo mpanao gazety ireo zany ny ahafahana mandray an'izany vaovao maro fototra sy marina izany ka entanina ny fiarahamonina rehetra mba hiara isalahy hanome vaovao hanampy an'izy ireo koa hanome tanana satria avy amin'ny alalantsika androantsika dia nankalaza n'izany hoe andro maneran-tany amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety fa zadiny koa fa misy mifampiankina tanteraka amin'izao andro ankalazaintsika an'io zao dia ny andro koa fanomezana ny information sy na hoe droit d'accès à l'information ahafahana manatanteraka zany rehetrarehetra zany nefa dia misy ny fanomezan-tanana antsika tsirairay avy. Ankoatra ny miara-manonja nanao hetsika fanadiovana ihany koa ny mpanao gazety ho fanamariana ny androany natao tao anatin'ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana avokoa ny hetsika rehetra ny toto-saina. Maresaka iraisam-pirenena ny faraiky amby folo ny volana May ho avy izao ny tokony hitsatra ny confinement any Frantsa. Manahy mbola hitarany zany anefa ny ministra ny fahasalamana frantsay. Fanadina. Déconfiné, oui, mais pas n'importe comment. Raha ny faraiky amby folo ny volana ho avy izao no tokony hitsahatra ny fampiarana ny fiboana ny la Frantsa. Mbola manjavozavo ny fidirana amin'izay hoy ny ministra ny fahasalamana frantsay. Ny tanina hatramin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana jolay ho avy izao ohatra ny amena ara-pahasalamana ny Frantsa araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ministra Omaly. Namafisina ihany koa ny fepetra ara-pahasalamana hifezana ny valanaretina amin'ny dingana misy azy amin'izao fotoana. Isan'izany ny fampiarana ny fihiboana izay mbola tokony hajaina hatrany hoy ny ministra ny fahasalamana Olivier Véran. Eo ihany koa ny fanaraha-maso akaiky ny olona mety ny fanerasera amin'ny olona tratry ny Covid-19. Fepetra telo ihany koa no napetraka ny ministra ny antany hifezana ny fiparitahan'ny valanaretina indrindra mandritra ny fiverenan'ny toeram-pivarotana misokatra sy ny maro hafa izay mbola andrasana amin'izao fotoana izao. Il sera désormais possible d'assujettir l'ouverture azo heverina ny fanokafana izany saingy misy ny fepetra tsy maintsy arahina toy ny fanajana ny elanelana sy ny ora fisokafana. Isan'ny notsindriny ny fifampikasoana izay ahafahana mifeny fiparitahan'ny valanaretina. Au maximum la propagation du virus. Mbola mitohy ihany koa ny fepetra samihafa mahakasika ny fitaterana. Isan'ny tsy maintsy arahana ny fanaovana ny arovava mifandraisana ny fitaovam-pitaterana samihafa. Fepetra izay tokony hampiaro ny tompona andraikitra isan'ny tokony hifezana ny valanaretina ny antoerana hoy ny fanazavana. Notamment les agents de sécurité des transports en commun. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavamanitra dia veloma fodorito.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.